Anisan'ny nalaza ihany koa tamin'ity farany randro ity ny fankalazana ilay hetsika ara-panatanjahantena mikarakara ny tahirim-bolam-panjakana entina anamarena izy ireo ny fahadimapolo taona nisintry ny alohan'ny jeu corporatif izay nikarakaraina omaly sy androany dia nisy moa ny azakazaka tamin'ny nentina nanomboana izay hetsika izay. Azakazaka 10 kilometatra ny ainga teo amin'ny anoloanan'ny trano foibean'ny pairie général d'Antananarivo ny azakazaka izay ny azo amin'ny ambatonakanga ny odina lanosy ary tonga dia ny Mahamasina avy eo dia nisy ny filaharana ho an'ireo mpandray anjara izay rehetra izay no nentina nanokafana ty hetsika ara-panatanjahantena ho an'ny lalao ny 15 taona ny tahirim-bolam-panjakana ity. Azakazaka 10 kilometatra zay ny ainga avetsy anoloan'ny pairie général d'Antananarivo no nentin'ny tahirim-bolam-panjakana nanokafana ny lalao ny 15 taona. Saika tazana nandray anjara tamin'ity efananan'ity avokoa ireo lohandohan'ny mpisorona avy eo amin'ny tahirim-bolam-panjakana sy ireo mpanao politika vitsivitsy. Toy izao ary nivokatra tamin'ity azakazaka ity nahazo ny larana voalohany Befitsiry avy eo amin'ny kongresin'ny Tetezamita, larana faharoa Inampoezy Justin avy eo amin'ny filaminana anatiny ary larana fahatelo dia Refay Foany avy eo amin'ny Trésor. Teo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray dia Martina avy eo amin'ny Tafita no larana voalohany, faharoa Elize avy eo amin'ny filaminana anatiny ary ny fahatelo dia Irazavondranoro Faravololona avy any amin'ny garazy administratif. Taorin'ny azakazaka dia anisin'ny filaharan'ireo mpandray anjara rehetra tamin'ity lalaon'ny 15 taona ity. Orinasa 720 no tonga nandray anjara izay nisy mpiasa manodidina ny 200,000 eo no ny fanakalotra kefa atao anatin'ny fanatanjahantena nandritra ny 2 andro tetsy Mahamasina.